Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Big Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Mirona mijadona sy ny fanaovana izay tia nataony zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao noho ny kajy politika diso tafahoatra ataon'ny mpitondra tranga izay hiteraka korontana ariana mafy ny fanitrana lalina mianjadiny isan'ny tokantrano. Nabotsiny atsara miveny voka-pividianana na tamina birao fandatsaham-bato miisa 3 tao Vondrozo afana mampandany ny kandida-mpanjakana tranga izay tsekendreo vahoaka hatramin'ny farany ka niteraka savorovoro tany an-toerana. Hitsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka manoloan'ireo osika sy alabato tamin'ny fividianana solom-bavim-bahoaka hoy ny mpitondra teny ny Firaisankina. Nervelona politika tsy hakanavaka sy izay rehetra nahatsiaro fanahodinkodina ny safidim-bahoaka no andrafitra izay. Tokony hakalesona tamin'ireo olana miverimberina tao anatin'ny 5 taona farany ireo tompon'andraikitra manomana ireo fanadina-mpanjakana hoy ny mpisehatra amin'ny fanabeazana fatapahan-jiro fivoahany lazadina mialohan'ny fotoana isan'ny tranga efa niseho izay nanimba ny fifantohan'ireo mpiadina. Voalohany tao amin'ny tantara Meksika no nisy vehivavy voafidy ho filoham-pirenena i Claudia Sheinbaum izay lany tamin'ny salan'isam-bony 70 isanjaton'ny vato no azony raha toka 20 isanjaton'ny vato no azony mpifanandrina aminy ny antsiprian'izay. Alatsinainy fahatelo ny volana Jona taona 2020 ankafaliany indray tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny tiality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao manasanao ihany koa anaraka izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra avy hatrany nondeha hanokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mirona tsikelikely amin'ny jadona sy ny fanaovana izay tia nataony zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao noho ny kajy politika diso tafahoatra ataon'ny mpitondra fanjakana tranga izay mety hiteraka korontana sy disadisa eto amin'ny firenena ka voamaika mpiditra ny vahoaka malagasy anaty fanitrana lalindray ka atao Andriatsilavo. Mihamafanatrany ny toetra ara-politika eto amintsika ankehitriny indrindra amin'izao fotoana fampiakarana ny voka-pifidianana eny anivon'ny seny foibe izao. Ny zavatra tsikaritra aloha araka ny fitarainana sy ny pirofo ananan'ireo kandida isaky ny distrika izay sany joro hiaro ny marina sy ny safidim-bahoaka dia ny fanabotrinana isam-bato no mihamahazovahana indray. Mihoapapana ilay antsoina hoe rajo anatin'ireny vokatra avy amin'ny SRMV tsirairay avy miakatra eny amin'ny seny ireny. Ohatra mibaribary amin'izany ny tranga ao Faratsio izay mbola birao mpifidianana miisa 20 no voarain'ny seny saingy efa nahitana rajo miisa 70 sy 500. Raha ny vokatra vonjimaika avy any amin'ny SRMV ao Faratsio anefa dia tsy misy afa-tsy enina amby 30 ny rajo tamin'ireo birao mpifidianana miisa 200. Raha izany mety ho tafiakatra firy ny rajo ao Faratsio raha ireo birao fandatsaham-bato rehetra izay miisa 200 ao an-toerana no tafiakatra eny anivon'ny seny. Raha ataony kajy dia 30 isaky ny birao fandatsaham-bato ny rajo araka io vokatra vonjimaika navoakan'ny seny io. Izany hoe mety ho tafiakatra tany amin'ny 9,000 izany ho an'ireo birao fandatsaham-bato miisa 200 raha io rajo miisa 30 isaky ny birao fandatsaham-bato io. Miampy 9,000 ve zany ny mpifidy tao Faratsio, mpifidy 9,000 izay nifidy kandida-mpanjakana avokoa. Tsy ny ao Faratsio ihany ny hetsika ny aron'ny safidiny ihany koa ny mponina ao amin'ny distrika ny Vondrozo tsy nanaiky ny anabotsinana ny vato izay natao hampandaniana ny kandida natolotry ny Irmar. Ary mbola maro ny faritra ahitana tahaka izany nandraisana fitarainana raha tsy ilaza afa-tsy ny tanan-dehibe toa ny Tomasina sy Imajanga. Nazavy ny tatitra nataon'ny firaisamonim-pirenena mpanara-maso fifidianana safidy fa maro ny fanetsehana sy ny fampandraisana anjara ireo mpiasa-mpanjakana toy ny prefet, lehiben'ny distrika, sefy fokotany sy ireo mpiasa-mpanjakana toy ny ao amin'ny fampianarana sy ny fahasalamana nandritra ny fampelezan-kevitra ireo kandida-mpanjakana. Raha io tatitra navoakan'ny safidy io araka izany miampy ireo fitakiana fanafoanana ny vaton'ireo kandidany sy ny ireny fitanilana goavana ireny ary indrindra ny fitsidian'ny lehibe faratampony azy ireo
tany amin'ny faritra misy azy ireo tsirairay avy tsy efa tonga amin'n'ilay fanafoanana ny vaton'ireo irmara marobe ve izany tsy nijanona teo anefa rehefa hita tamin'ireo vokatra vonjimaika avy any amin'ny SRMV tsirairay avy fa resy ny kandida-mpanjakana ny roso amin'ny fanabotrinana vato indray amin'izao fotoana tranga izay manamafy hatrany ny filazana fa tsy efa tonga amin'ny fanafoanana ny vaton'ireo irmara ve izany mazava ho azy fa raha misy ny fitoriana sy ny fampangana tsy maintsy efa misy ny pirofo tsy afaka hitory tsy misy pirofo mantsy raha ireny efa ny raha nahita ireny maro ny pirofo ny voaka ary mazava tsara ihany koa mikasika ireny tsy fanaran-dalàna sy amboletra isan-karazana ireny efa naneho ny hefiny ny firaisamon'ny pirenena safidy ary miantso ny ACC izy ireo ijery akaiky ny tsy fanaran-dalàna sy ny fisiny ny tsy maty manota eo anivo ny fitantanan-dra-mpanjakana efa maro ihany koa ireo kandida nametraka fitoriana eny amin'ny CENI sy ny ACC mikasika iny fifidianana iny andrasana arak'izany manoloan'ireo rehetra ireo ny mety ho fiovana sy ny fanapaha-kevitry ny CENI sy ny ACC andrasana ihany koa raha tena manao ny asany araka ny tokony ho izy tsy mitanila ny CENI sy io rafi-pitsarana ambony io tanjona anatin'izany ny tsy hisian'ny krizy sy ny korontana ito amintsika fa eo ihany koa ny tsirosoany izay rehetra milaza ho tompon'ny fahefana ao anatin'ny didi-jatona na koa hieveran'izy ireo fa tany tsy misy lalàna eto amintsika ka hanaovana izay tiana atao raha nendry javatra miseho mantsy dia efa miroso tsy kelikely amin'izay jatona sy fanaovana izay tiana atao izay ny eto Madagasikara fironana izay tarika ny malagasy iray manontolo anaty antsana sy fahantrana lalina izay ny fomba fijery matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa nabotsy ny SRMV ny voka-pividianana tamina birao fandatsaham-bato miisa 3 tao amin'ny distrika ny Vondrozo ahafahana mampandany ny kandida-mpanjakana amin'izao fotoana izao ireo vahoaka naneo ny atezerany tao an-toerana tranga izay miteraka savorovoro ary tsy ekeny ireo vahoaka hatramin'ny farany araka ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao Daniela Minoarso Nampitombo ny CENI 750 izany hoe lasa 770 ny totaly ny sambato tao amin'ny commune Vohiboreka distrikany Vondrozo raha toka manodidina ny 770 raha ny voka-pifidianana vonjimaika ny totaly ny ireo mpifidy ary miisa 770 ireo vato manan-kery ankoatra izay lasa ny kandida ny irmara indray raha ny voka-pifidianana vonjimaika hatrany no mitarika amin'ny sambato 7 faingo 720 isanjato raha toka tokony ho kandida tsy miankina izany ho ireo mponina antony tsanekeny izy ireo hatramin'ny farany izay fanodikodinana sy fanitsakitsahana ny zon'izy ireo izay raha ny fanazavana rehefa natao anefa ny fifidiana nandresy tamin'ny sambato ambony de ambony i Madame Pauline eo amin'ny 700 ny elangelam-bato ny mampalahelo anefa natao ny sambato niova me farany novany zareo tao me CENI kay raha mampalahindreo hamoky ny vokatry io efa novany zareo lay voka-pifidiana tao agnatin'ny district natao mitariky ny candidat numéro 4 zay candidat ny irmara ka malahelo zahay vahoaka ato agnatin'ny district ny Vondrozo ary maneho ny alahelonay hay ary tsy hagnekatra me farany ny fagnisakisana zonay malagasy mitovy malagasy rehetrarehetra zahay eto Vondrozo ka tsy hagneky mihitsy efa agnisakisana zonay ny fantanay da i Madame Pauline zay nofidianay vahoaka avao ny député ny Vondrozo sakoa zay Jeivin nitaky ny amoana ny voka-pifidianana vonjimaika omaly ireo vahoaka tao amin'ny distrika ny Vondrozo saingy tsy nentina moka izany ny SRMV tao an-toerana fa nikasay nitondra izany avy hatrany ao vary afangana antony nampirohitra ireo vahoaka nitaky ny anomeza ny voka-pifidianana vonjimaika io omaly alina ireto farany izay voambana basy raha ny fanazavana ny zavatra nisy moa zany de rehefa sy nagneky vahoaky ny hitondrany zareo an'io vato de tena vavabasy mihitsy ny natreny tamin'izany fotoana zany savorovoro tena natolaka akery na viavy na ino natao sinosino nitondrana akery an'io vato amin'ny valoaly zay vao tafavoaka zareo nanao force tena amboletra nitondra an'io vato nisoka agny tena sahala mo dahalo mihitsy malaso zay ny zavatra nisy totoa miaraka amin'ny chef district miaraka membre CENI rehetrarehetra navoaka zareo amizay vokatra fosika aloha ny lefana andeha isoka navoaka zareo vokatra fosika de natao resy ny candidat numéro 1 zay nitariky ambony andrasana indray araka izany izay mety ho ambary ny CENI manoloana ity toedra rato Vondrozo ity ho hitantsika eo ny fivoarana izay zava-misy zay any amin'ny distrika ny Vondrozo amin'izao fotoana izao fa ho an'ny Toamasina vetivety sika
magataka ny anatanterahana fampitahany ireo taratasy firaketana antsoratra ny isam-bato isaky ny mbarom-pividianana rehetra i Roland Ratsiraka kandida larana faefatra tao Toamasina voalohany fampitahany izay takina manoloana ny fahasamihafany ny vokatra vonjamaika amin'izao fotoana izao ny tenan'izay laza fa mitarika amin'ny elanelam-bato hatrany amin'ny 500 raha ny fanisam-bato miainga avy any amin'ny QG moa zany tsy izay ankila no tazana raha ny fironam-bokatra voaka ny eny anivon'ny Seny amin'izao fotoana izao. Namory ireo mpanohana azy teto amin'ny QG numéro 4 Andriamatoa Roland Ratsiraka androany nampafantatra fa tsy mitovy ny isam-bato feno ny aingavy tato amin'ny QG numéro 4 sy ny fanisam-bato natao ny SRMV izay mbola tsy navoaka ny Seny vonjamaika akory fa saingy efa eo am-pelatanan'Andriamatoa Roland Ratsiraka. Hitanareo moa nataonay tamin'ny publication fa efa misy vokatra izay tadiavin'ny zareo avoaka nefa diso dia nanananay misaotra ny tompony andraikitra fa nameny anay le raha vokatra totaly atamatavy zany vita dia hoe zareo lolarina ka tsy possible zany satria ny PV aty aminay aty dia mametraka tsara fa atsika lolarina ary misy 1500 voix avance neny candidat numéro 4 ny tegnako zany. Ny résultat navoakan'ny zareo le andeha tadiavin'ny zareo avoaka izay contestenay dia zareo manana avance 26 voix zany ny avance dia za moa ny hevitra hoe ty fividianana ty zany adio angarara ary tsisy mangalabato kanefa ny eninareo le oronan-peo teo lehibe ny fokotany maro nagnantona nagnazava fomba nangalaran'ny zareo vato mampalahelo zany ary sorako ihany koa le lehibe fokotany nagnantona misy tsy momba ny nana hoe ahoana fa tia matahotra agnano raha maloto dia tonga taty dia nampafantatra hoe mividigna olo 25 000 isak'olona ny vidigna dia andeha andatsabato dia eo ihany koa ny zavatra natao tadiavin'ny sasany natao kanefa tsy vita fa misy ozy na vita dia osika amin'ny PV osika amin'ny PV zany dia zay mahatonga le PV aty aminay tsy mitovy amin'le PV amin'ny Seny donc zany mangataka zahay confrontation des PV zay agnatin'ny lalagna hoe raha vao hitanao tsy mitovy amin'ny PV avoakan'ny Seny ianao dia mangataka confrontation kanefa le confrontation efa sabotsy ariva zay mangataka satria za nahazo an'le résultat fausse io dia nangataka le confrontation dia tsy masaky zare raha madio zare mangarahara raha jiaby bureau de vote par bureau de vote fa zare tsy madio ary efa niteneny kimbetsaka ary mbola voaprofo fa tia raha maloto zare ary tsy mahay magnano raha madio donc zany raha ohatrany zare rehefa misy baolina kitra mandeha aizanao mahita hoe but afenina zany but zany tsy azo afeninao score ve dia afeninao score zany mangarahara asehoy score afantarantsika hoe inona le izy fa azo afenipenina io tokony mangarahara io manerana an'izao tontolo zao io mangarahara fa eto Toamasina indrindrandrindra maloto hatramina zao ny orange dra io fitondragna zahay lolarina valim-pifidianana tegna izy ilainay oka zay io osikosoka io azamegna kolotsainan'io ny fokotany azamegna kolotsainan'io ny vahoakan'ny Toamasina mitarasoka ny famoam-bokatra vonjomaika ataon'ny Seny indrindra ho an'ny Toamasina voalohany isan'ny fihetsika mampiayany vahoakan'ny Toamasina izay leo tanteraka izao fitondrana ankehitriny izao io fomba fiasan'ny Seny izao io na dia efa feno aza ny vokatra vonjomaika eo am-pelatanan'ny Seny dia mbola ny fanisam-bato teo amina bureau-pifidianana misy 7 ihany no navoaka farany ny asabotsy lasa teo provisoire ny Seny jerevanao dia mbola 69 bureau de vote 69 bureau de vote tsy mihoatran'izany nosany avoaka azonareo le raha maloto tsy masaky mamoaka mihitsy izy résultat fa indroa ihany izy namoaka momba ny Toamasina 16 bureau de vote ray tamizay raha zidio zany nataony zareo mahazo 50% dia 69 bureau de vote dia hatreo izy dia nijany le Seny na izy miteny hoe 7 bureau de vote efa azo tsy ameny anao io vokatra io hitanao le magnano raha maloto mangarahara fividianana valim-pividianana mangarahara satria zavatra tamin'ny tableau hitany vahoakan'ny Toamasina ray manontolo dia magnino aveo amin'izay afenina le izy zay nataonao mangarahara hitan'olo jiaby aveo amin'izay afenina satria ovagna oka zay tsy maintsy hiesika zay anao an'izay confrontation des PV zay efa nahazo tompony andraikitra maromaro za
ohatrany hoe anaiky zareo agnano an'le izy fa matahotra eto tamatavogno zany eny ho hitatsika eo fa hitanareo olakeo tsy magneky ary za koa tsy magneky andrasana ny valin'ny fangatahana ny fanaovana fampitahana ny taratasy firaketana antsoratra ny isam-bato isaky ny birao-pifidianana manoloana izao tranga izao nanao fanambarana ary nampiakapeo ihany koa ny kandida avy ao Nosvarika manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna ny seho tany an-toerana amin'izao fotoana izao tsy fanarahan-dalàna sy kajikajy izay natao hampandaniana ny kandida-mpanjakana ary nofitahana ihany koa ny vahoaka hoy izy ireo andao arahantsika ny fanampanazavana nisy fanerena ireo mpiasa-mpanjakana hampandany ny kandida numéro 1 ary fanesorana ireo tompon'andraikitra izay sy mitovy firehan-kevitra tamin'io kandida io toy ireo chef zap ny MI ny délégué de communication sy ny talesekoly sy ny maro samihafa nisy famitahana sy fampitahorana ireo vahoaka tsy nahazo ny fanampiana tsy mahazo ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-mombonantoka sy ireo mpamasy vola raha tsy mifidy ny kandida numéro 1 fampanantenana fizarana vola avy amin'ny fizarana karta anatoko politika iray fanerena sy fampiororona nataon'ny délégué d'arrondissement ireo chef de fokotany mba hampandany ny kandida numéro 1 filazana mialoha ny fifidianana tamin'ny radio police eto an-toerana sy ny Facebook nisy mainsy alany ny kandida numéro 1 na ifidy na sy ifidy ny vahoaka fanodikodinana ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny bulletin voamarika mialoha fampiasana ny lisym-pifidianana tsy ara-dalàna fanaovana razo tsy ara-dalàna amina bureau fifidianana fandroana sy fandrahonana délégué-na kandida iray ivoaka ny bureau fifidianana sy famenoana ara-potoana ny PV fa nandrasana ny maraina ny alakamisy 3 Mey 2024 fanerena ireo délégué-na kandida mba ameny ireo bulletin amin'ireo olona sy tonga ny fidy ary fanaovana lavitondro ny lisym-pifidianana mifandraika amin'izany mihoatra ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ny isan'ny olona tonga ny fidy amina bureau fifidianana sasany fanangonana mialoha ny karapanondron'ireo mpifidy fanaovana karnavalina ny 3 Mey maraina ny sy fiansiana narahana fanompana sy fikasian-tanana vehivavy ray noho ireo anton'ireo dia sekenay ny voka-pifidianana tato amin'ny district ny Nosvarika mangataka ny disqualification ny kandida numéro 1 natao teto Nosvarika androany fa 3 Jona 2024 ampany amin'ny fitarainana tamin'ireo birao fandatsaham-bato maneran'ireo distrika samihafa ihany reny fitarainana voaraintsika amin'izao fotoan'izao reny fa hitsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka manoloana ireo osika sy alabato samihafa amin'seho tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy ny mpitondra teny ny Fraisakina tamin'ity androan'ity ny erivelona politika rehetra sy izay rehetra mahatsiaro fa nahodinkodina sy nokasaina hovaina ny safidim-bahoaka no andrafitra izay honina saina distrika maro no aharenesana fitarainana mba tsy ilazana fa tsy izy rehetra amin'izao fotoana vokatry ny osoka sy ny alabato ary ny fandikan-dalàna tao anatin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity manoloana izany atsangana ny KMSP na ny komity miaro ny safidim-bahoaka ho ny mpitondra teny ny vovonana Fraisakina anao plainte zahay amin'ny pénaly akoatra ny raiky tatao dia aveo koa zany ho asangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka KMSB iansoina ny rehetrarehetra sy kandidana Fraisakina ihany fa ny kandida rehetrarehetra zay nahasary tegna fa hoe voany anso zay tamin'ity indépendant ny rehetrarehetra ka ny ao kandida ny amin'ny collectif mianso ny rehetrarehetra zahay hiakatra eto aby asika rehetrarehetra amin'ny lakamisy aloha aveo vao manao an'le zavatra any amin'ny faritany fa sazy ekegny ity satria to defa nezalahy malakilaky koa izy io ohatrany fataony hatram'izay zany de aveo anao de efa tsy mahateny sony ianao ny lalagna io zany le lagna fait jour le 2018-008 io amin'ny article 192 de manerandreo tokony anao ny confrontation manery ny SED zany miaraka amin'ny SRMV zay rasa mangaiky ny CENI ihany koa manery ny CENI manery ny HCC tokony anao an'izay zavatra zay izy inona nataonareo zareo zao de atao maikamaika fa laza indray ny CENI zay sanao
fa hoe tsisy fotoagna de alefanana amina HCC de andray anao fa tsy afaka mandeha antsony koa izany zany zavatra hoe tsy manara-dalàna ampyizay ny raha matahora ny fanaparapahifana sy ny fanampenam-bava ny vahoaka ho iatra ny fanio-kevitra ery velona maro no ijoro iaro ny safidim-bahoaka de tokony ho samboriny amoanaty le olo manova voty fa tsy le olo miaro safidim-bahoaka iaro safidim-bahoaka hay fa le amoanaty izay nge ampitahorony le olo regny aloha hoe samboro regny aiza ve de isena chiffre misy 4000 misy 2200 de lasa 400 600 isena chiffre afa gn'aloha toa anagnanay proof daholo zany zao anagnanay proof ke reny ny samboro regny aloha voalohany fa sy zay iaro safidim-bahoaka ka tsy maintsy miaro safidim-bahoaka ay ka amin'ny tany voantrozan-tany omaly tady misy efa misy gendarme andray tady tifitr'olo ny démocratie ny liberté d'expression ny constitution no miatoka an'izany zay sy milaza hoe andeha rotaka hay fa kosa tsy misy miaro safidiny avaoka nampagnategna olo anio a matoa zay andeha nagnano élection ny tariky olo ifidy de nampagnategna hoarovagny safidy ka iaro safidy de tsy misy zay mitarika mandra-pazahoagna te mariny nandritry ny fifidianana iny maro riendrika fandikan-dalàna anyseho toy ny fitsabah ny fanjakana sy ny olo-mpanjakana tao anatin'ny tirahara-pifidianana ity hatramin'ny lehibena vovonana izay filoham-pirenena raha ny lalàna tokony ho tonga hatramin'ny fanafaonana ny vaton'ny kandida iry maramaro raha rafi-pitsarana mahitsy sy vonona ampiatra ny lalàna ho ny mpahay lalàna misy razafindrakoto izay efa ny andraikitra ny magistrat de l'ordre administratif ancien membre du comité consultatif constitutionnel ancien directeur de la législation et du contentieux ary ancien secrétaire général adjoint du gouvernement tandidondozo zany isam-batan'olona sy ny fiarahamonina ary ny firenena manontolo amin'izao fandikan-dalàna sy famonoana ny demokrasia ataon'ny fitondrana rajolona sy ny mpiaradia amin'izao raha ny fanio-keviny hatrany ankoatra ny filoha teo ihany koa ireo préfet lehibena district se fokotany sy ireo mpiasa-panjakana eo anivony sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamana nampandany ny kandida irmar ny tsabaka ny fahefam-panjakana fa nanao izay ho afany ihany koa tamin'ny fandikan-dalàna ireo voalaza fa kandida-mpanjakana ny aloha sy nandritra ary taoriny ny fifidianana iny azahoana ny fandresena tonga hatramin'ny fangalaram-bato fanovana tarehimarika sy fanodikodinana ny safidim-bahoaka ary amin'izao ampiasaina indray ny mpitandro filaminana anao raha matahora fanampenam-bava fa nihosihosenan'ny demokrasia izay tsy vao izao raha tato anatin'ny fitondrana rajoelina raha tsy ilaza fa tsy ny tena anivony anteneram-pirenena nandritra ny hetsika fotsy ary ny fifidianana filohampirenena faranteo izao ijoro ny komity miaro ny safidim-bahoaka manoloana izay fanosihosenan'ny demokrasia izay mandidina ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao sy ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany manoloan'izay tetika sa miisa roa mitetina 70 tapitrisa euro no nahemitry ny vondrona Europiana amin'ny fotoana tsy voatondro ny fanaovantsony eo aminy sy Madagasikara hatranga izay misy fandraisany amin'ny tsy fahaizan-tany tampitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoan'izao Gaëtan Andriatsilavo. Navoaky ny Africa Intelligence ny maraina teo fa miaratsy hatrany ny fifandraisany eo amin'ny vondrona Europiana sy Madagasikara manoloana ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy. Isan'izany ny fanaovantsony tetikasa goavana miisa roa mitetina 70 tapitrisa euro nahemitry ny vondrona Europiana amin'ny fotoana tsy voatondro. Tetikasa momba ny biodiversité ny voalohany ary momba ny fampiofanana rakasy eto Madagasikara ny faharoa. Nanamafy ity lahatsoratra nivoaka ity fa endriky ny tsy fahafalian'ny diplomaty Europiana amin'ny Andry Rajoelina izany. Tsy vao izao no nahitana taratra ny tsy fahafampon'ny vondrona Europiana tahaka izao fa efa nisy izany ny volana May lasa teo. Sambany tamin'ity taona 2024 ity no tsy nanao fankalazana ny journée de l'Europe teto Madagasikara ny vondrona Europiana. Ny volana Aprily lasa teo raha tsy hivina no nangataka ny fampodina ny solontenan'ny vondrona Europiana monina sy miasa eto Madagasikara i Andry Rajoelina. Voalaza tamin'izany fa ny fitsabahany anatin'ny raharaha tokantranon'ny Madagasikara no antony nangatahana ny fampodina io masoivo io. Isan'ny nanehoany masoivon'ny vondrona Europiana hevitra tamin'izany ilay lalàna momba ny famosirana izay nolalina amboletra, ny resaka fifidianana ary indrindra ny tsy fahaiza-mitantan'ny mpitondra mikasika ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara. Tsy zakan'ny mpitondra ny filazanany zava-misy maharary ny vahoaka sy ireo mpamatsy vola ka antony natonga ny Andry Rajoelina iroso tamin'ny fangatahana fampodina io diplomaty ny vondrona Europiana io. Andrasana ny mety ho toy ny ity tranga ity sy ny fiantraikan'izany eto Madagasikara amin'izao fahasahiranana efa mampiteniny mona eto amintsika izao. Mety ho voka-dratsy satria isan'ny mpiara-miasa sy mpiara-mombo nantoka lehibe indrindra amin'ny Madagasikara ny vondrona Europiana
ary efa nampiasa hatrany amin'ny 27 sy 400 tapitrisa euro teto amintsika. Ny 20 sy 200 tapitrisa euro ho an'ny fotodrafitrasa mikasika ny angovo, ny 12 tapitrisa euro ho an'ny sehatra tsy miankina, ary ny 950 tapitrisa euro ho an'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra. Zay zany mampanany fifandraisany Madagasikara amin'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika manoloana ny fomba fitantanana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay fomba fandraisana fanapahan-kevitra izay, amotika ny kompania pitaterana Madagascar Airlines ny fanapahan-kevitra tsy ampiheverana raisy ny fanjakana malagasy sy ny mpitantana ny orinasa manoloana ny fanofana fiaramanidina avy amin'ny kompania pitaterana SEMR aviatsy Afrika Atsimo ny mpamakafaka raharam-pirenena tamin'ity androany ity. Tsy manana politika mazava na renana ny kompania pitaterana nabakabaka ny fanjakana malagasy ka ny sehatry ny fizantany manontolo no hitondra takaitra eo anatrehan'izay. Tsy ampiheverana ary famotehana ny kompania pitaterana anabagabaka Madagasikara Airlines hatrany ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana sy ireo mpitantana eo anivon'ity kompania ity, hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena androany manoloana ny fanafarana fiaramanidina mazaka pandemisa 2070 avy amin'ny kompania pitaterana anabagabaka SEMR avy any Afrika Atsimo. Fiaramanidina izay hofaina ary vinavinaina hiasa eto Madagasikara manomboka amin'ny farany herinandro avy izao. Fanapahan-kevitra izay tsy nisy fandaniana lalina akory sy tsy mifanaraka amin'ny filansehatry ny fizahantany eto amintsika raha ny fanazavana. Le izy aloha location zany le aéroplanina fahazahoako azy location zany le aéroplanina le hoavy le 72 place io. Bon, de misy fanontaniana tokoa mipetraka hoe zay ny le resahako adapté am'le besoin ve hoa le aéroplanina ray so tokony hoe aéroplanina roa anao destination samihafa le izy. Zay le fanontaniana mipetraka, zay le resahako hoe réfléchis tsara ve le stratégie atsika ka le izy tsika zany le politika fanjakana mihitsiny hoe tena opération mamona le sehatra za zany tsy convaincu amin'ny choix nzaro io hoe 72 place zany ça signifie zany hoe aéroplanina ray zany anao sidina BDP mihitsiny hitondra le touriste miala avaty atsimo makany varatra avaty atsinanana makary andrefany. Zay ny zany fipetraka io zay ve le stratégie. Manana ny maizy azy sy ny mampiavaka azy Madagasikara raha oharina amin'ireo nosy manodidina eo amin'izay sehatra ny fizahantany izay, saingy tsy manana politika mazava hitrandrana izany ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho hatrany ny fanazavana. Ny fanarenana any Madagascar Airlines izay tokony hisy paikady mazava fa tsy onona amin'ny politika vonjy-tavanandro hatrany. Rehefa larina zany tsika amin'ny la Réunion, amin'ny Maurice, amin'ny Seychelles, amin'ny Maldives de tsika Madagascar amin'ny farany. Nefa tsika manana tolotra BDP no ireo firenen'ireo. Dikan'izay hoe potentiel Madagascar zany misy. Ny olona ne tsika ne zany hoe soi-disant hoe anao complémentarité tsika amin'ny tourisme amin'ireo nosy manodidin'ireo. Resaka zany concurrent tsika. Raha mandeha ny tourisme eto Madagascar ane midina ny tourisme any aminy. Tsika nefa manana tolotra BDP nanatsika. Tsika ne akoatra ny masoandro sy ny ranomasina. Tsika ne manana ny tsingy, manana ny baobab, manana an'izao, manana ny lemuria, manana an'izao, manana an'izao, manana an'izao, izay tsy hanana an'zareo Fa zany rehetrarehetra zany mila anatina politika mazava. Hoe le fananana politika mazava amin'le sehatra tourisme tsy misy. Any ane ny olana de zay vao mipetraka amin'izay ny resaka hoe ahoana amin'izay firy amin'izay ny aéroplanina ilaitsika ary. Le stratégie ny tourisme eny tokony hitarika ny compagnie hoe firy ny aéroplanina tokony ampiasaitsika. De aiza daholo ny destination hitondrantsika an'ireo touriste reo Fa tsoatran'izay le filosofia fijeriko azy Hatreto, fiaramanidina iray sisa no anana ny kompania pitaterana Madagascar Airlines kanto ny anofana ity fiaramanidina avy any ivelany ity isana sidina ato anatiny indrindra amin'izao vanim-potoana mamaro ireo mpizahantany izao. Andrasana araka izany na ho tonga tokoa ireo fiaramanidina hafa izay nafarany Madagascar Airlines na ho kabaram-bola tabatra fotsiny ihany ho hatrany ny fanazavana.
dia izay ihany koa no hoentsika amin'seny vetivety ao anaty doka foy mbola maro ny fanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionany ny firosony orinasam-panjakana jirama amin'ny fampiasana mailaka amin'izao fotoana izao an'ireo mpanjifa moa zany eo ihany koa ny vaovao mahakasika ny fananganany ireo hopitalim-panjakana lazaina fa manara-penitra manerana ny anosy amin'izao fotoana izao aza misaraka aminay rehefa avy eo no hoana rahantsika ny antsiprian'izay. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Mamena ny arabatra ny tombo klasy tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity isan-taratsika izay tsy vahaolana ny fomba fiasany jirama amin'izao fotoana izay roso amin'ny fampiasana mailaka ireo mpanjifa sy ny fikambanana piaro ny zon'ny mpanjifa tsy mahafantatra ny tena fiainany vahoaka malagasy ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny eo anivony ty orinasa mpanjakany ity raha tarafina amin'izay fanapakevitra izay tsy ny akamarony malagasy no manana fahafahana ampiasan'izay mailaka izay raha ny faneho-kevitra izy ireo tamin'ity androanyity. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny fampiasana mailaka amin'ny resaka fakturany jirama. Maro ireo tsy mafy ny fikirakirana izany izay mety hitarika fikorontanana amin'ny fandoavana amin'ny vidiny herinaratra ahina hitaraka fahatapahany jiro. Reo kosa aloha tsy mety na amiko zao ara za tsy afaka tsy mahay mikirakira mailaka dia mety hisy retard ihany koa satria tsy olona iray mandefa mailaka any aminy fa olona be dia be ne. Dia izay koa mbola problème mbola tsy mety amintsika eto mihitsy zany satria tsika tantsaha mbola be dia be. Ny tantsaha juste mahay miantso sy mahay mandray telefona hoe mihaino fotsiny fa tsy hay mailaka izany mihitsy maika ara miemotra satria mety hoe mitsovo voalohany jiron'ilay olona 2 mois 3 mois avy eo satria mety hiakatra be amin'ilay tsy hainy mikirakira an'ilay zavatra fa mety dia alao rehefa hoe tsisy mpiasa afaka maka any an-trano dia alao aterina ohatran'ireny ihany. Tsy mahafantatra ny zava-misy iainan'ny mponina ny fanapakevitra tsy ampiheverana ny tale jeneraly vaovao ho ny mpiarony zon'ny mpanjifa teo anivon'ny fimzompam tsy vahaolana manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny fomba fiasan'ny jirama izay fampiasana mailaka izany raha ny fanazavana hatrany. Tsy mahavaolana tonga dia tenenina mihitsy satria efa marina ikena hoe ny fivoaran'ny teknôlôjia fivoaran'ny fandrosoana eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny fiainan'ny maolona ikeny zany hoe fandrosoana zany fa tsy mbola mety amin'ny mpanjifa mihitsy aloha hoe mail velona dia fahasanao ny facture dia raha ohatra ka misy tsy mahita indray ilay olona na ny olona tsy voatery manana connexion daholo ny olona tsy voatery jery mail fonina koa na manana connexion ary tena olana amin'ny mpanjifa ary tena olana mpiasan'ny jirama reo avy ny mpiasan'ny jirama indray dia anao antsonjay indray rehefa avy eo rehefa tsy voarain'ny olona le facture voakatra le mail tsy hitany dia iny dia ilaza indray le mpiasan'ny jirama hoe fa nalefy izay dia inona ataon'ny fialana bala dia amelezana an'ilay olona izay mantsy ny olana satria ohatran'ny hoe olona vao tonga marina izy zany dia tsy mahafantatra ny tena fiainam-bahoaka ve fiainam-bahoaka malagasy tsy hain'jareo hoe ny zava-misy ainan'ilay malagasy nazatra azy mety tany amin'ny fiainana milamina be mety efa mandrosondroso kokoa mety manana fa efa mividy tsara ny olona dia everiny fa hoe tsotsotra ohatra izany ny fomba hitondrany zavatra fa tsy tompoko
tsy ohatra zay le izy tokony hoe mijery ny fiainam-bahoaka le izy ahoana fiainana sosialy ny mpanjefa malagasy reo a efa mantonany izao no ny aina ity olan'ny fantam-panjiro lavariny ity ny vahoaka malagasy tsy niva izany na nisy aza ny fanendrena tale jeneraly avy any ampitan-dranomasina mitombatra ny fatiantroko isa mitondra takaitra amin'izany fahatam-panjiro izany ireo mpanao asantena sy orinasa madinika nena zao ny fivelomako ry madama dia manety azonao nefa dia jiro dia tapatapaka foana izany vao maraina dia vatapaka maharitra adiny 3 adiny 4 adiny 2 adiny 1 sasany zany farany sy akaiky indrindra dabe aloha fatiantoka amin'izany satria le vidiny le saran'le jiro aloha betsaka nefa ny vola miditra tsy misy dia efa fatiantoka lehibe aloha zany izy eny dia afa tsamotsamotra izay ihany aloha zany tsy hoe efa tapaka foana efa tsy efa mahagaga ny olona tsy efa tapaka lavy amin'ny voalohany indrindra aloha zany zao fahatsarana zany zao dia tokony mba mezaka izy zany tsy mba napanapaka an'le jiro satria ianao olona io ny antom-pivelomanao dia io ny karamanao dia lasa manjeraka be zany satria rehefa tapaka izy zany dia efa mitanynandro fotsiny eparivony any maheriny 20 tapitrisa ireo malagasy sy mbola nisitraka herinaritra araka ny tokony ho izy raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena tany aprily 2024 lasa teo dranga izay mametraka ny madagasikara amin'ny laharana faha 13 amin'ireo firenena beponina sy misy herinaratra eran-tany misy amin'ireo ponina eto andrenivohitra no tafiditra amin'ireo tsy voarakotra herinaratra ireo raha ny fanazavana eny amin'eny tsy izy jiro eny amin'eny akasiny satria zany fanankataka eny tema mbola tsy nahazo jiro mihitsy zay zany zay maka dia tsy nanomaky misy any fanankataka e taloha mbola tsy tonga efa ela be mihitsy eny efa nankataka tema mbola tsy ihany mbola tsy tonga mihitsy izy amin'ny akabeny mihoatra ny ora 3 isanandro ny fahatam-panjiro ianany malagasy manampitrotraka izany ny fahatam-pahany rano izay saika manegana ny renivohitra hatreto saika fampitehan'ny fitaovana hatrano no antony avy amin'ny jirama mahatonga ny fahatam-pahany herinaratra sy ny rano amin'izao fotoana ireny izy rehefa any amin'ny tsy mivonto hatrano no manaintaina amin'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena fa mbola lavitra ny fenitra araka ny filazana azy ny hopitaly Natsanga ny Andrajoelina ho ny mpanao politika iray tsy manaraka ny fenitra hatramin'ny fitaovana ampiasaina raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny falafosany sarapitsabony izay tsy mifanaraka amin'ny fahefamividy mponina intsony raha ny fanadiadiana natao Christian Dimbo no mitatitra ny antsiprian'izay mila ezaka sy fanatsarana amin'ny lafiny maro ny fisitrahan'mponina eny fotony ireo tolotra ara-pahasalamana eny anivony ireny hopitaly mpanjakana ireny ho ny teo anivony andoko fiombonana androany anarany fotsiny hatreto ilay hoe hopitaly manara-penitra saingy tsy izay ny zava-misy hita eny fotony raha ny fanazavana tsy ampy ny fitaovana fa ihany koa lafo ny sarapitsabona ka tsy takatra ny fahefamividin'ny malagasy eo amin'ny lafo ny fitsabona zany mbola betsaka ny madilana hotetenina zany satria misy ireo CSB2 zay tsisy fitaovana akory itsy zany koa misy ireo hopitaly manara-penitra zay misy zavatra tsy ampy tsy araka ny anarana hoe manara-penitra zany fa mbola betsaka ireo fitaovana zany zay tsy ampy ao anatin'izay ao zany na zanaty zany ireo vahoaka misitraka n'ilay ndetako hoe soin na fitsabona koa zany dia tsy zaka ny fahefamividin'izy ireo zany ka mety zay nahatonga ny fitondram-panjakana zany nanao karazana hoe fampanantenana zany andreo vahoaka zany ary azadino fa talohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka no na talohan'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa nanaovana an'izay netako hoe fampanantenana zay zany mba entina ibabona andreo fony vahoaka zany mba ahafahany mandresy lahatra zany hifidy an'ilay candidat ny mpanjakana zany am'izay fotoana zay tsy aivony iray amin'ireo teboka lehibe amin'ny fanatratrarana ny ODD na nitanjona amin'ny fampandrosoana lovainjafy ny fisitrahany mponina tolotra ara-pahasalamana sahaza azy ireo tsy zarizary nefa ny fiahina ara-tsosialy mponina indrindra ny makasika izay fahasalamana eny fotony izay ohatrany ny fanazavana resantsika teo ny fampiasana ny mailaka amin'ny ataontsika hoe amin'ireo tolotra moa zany ho an'ny jirama fa tia indray makasika ny hitarifa amin'izao fotoana izao ho fantatry ny rehetra anatin'izay hitarifa izay manomboka ny volana jolay izao ireo volana aba tokony aloha amin'ny fanafarana entana avy any ivelany ho ny tale jeneraly ny faditseranina tamin'ity androany ity ny tsy fahafantaran'izay vola tokony aloha amin'ny fanafarana entan'izay izay isany mampitsoka ireo entana eny anivony ny faditseranana ka lasa atao lavanty raha ny fanazavana
tsy mahafantatra ny vola sy ny aba tokony alohana amin'ny fanafananentana ny akamaroany ireo mpanafatretana eto amintsika antony mahatonga ireo entana taraiky ny anivo ny fahatseranana ka lasa tao lavanty ho ny tale jeneraly ny fahatseranana ho fanamorana izay fahafantarany mpanafatretana ny sanda ny vola tokony alohan'izay araka izany apetraka ny tarifa eny anivo ny fahatseranana afantarany ireo mpanafatretana sy homanany meloha amin'izay vola tokony alohan'izay sy ny pitsopitso ny ilaina amin'izay fanafaranentana izay raha ny fanazavana ny fandoavana abatseranana ndraindray izy tena quotité satria misy ny droit de douane misy ny TVA ary ny TVA tokony neutre satria iny ina moa taxe sur la valeur ajoutée dia rehefa tambatra nefa le izy dia mety lasa ohatrany hoe avo be fa zay moa ny lalàna mipetraka misy antony dolo mahatonga anazy ohatran'izay dia indraindray mety hoe andohan'iny aba iny ohatrany somary mavesatra fa rehefa jerena kosa nefa le izy rehefa ataony fanaovana calcul dia tsy hoe le vola rehetrarehetra ho laninao famohanentana dia aba dolo fa autre frais annexe ary indraindray raha ohatra ka ela be ny entana atao dia ambony lavitra no ny aba ny magasinage sy ny surestarie zay pehina amin'iny dia zay no ampahafantarina ny rehetrarehetra ampahafantarina ny sarababem-bahoaka mba hahafahana koa rehefa misy entana farana mba hiomana fa tsy hoe fa tonga ao amport ny entana vao hikarakara ny tontataratasy dia rehefa ela amin'izay manomboka miakatra ny frais dia lasa sahirina amin'izay pianina tavelany amport amin'izay dia lasa lavanty ny entana aveo anomboka ny volana jolay izao ny fampiasana io tarifa io eny anivo ny fahatseranana raha ny fanazavana trano fa ho tanterahana ny 10 hatramin'ny fahavalo ny volana jona zao etsy amin'ny canal olympien dotapenaka ny andiany fahatelo sy eona ny salon international des acteurs économiques toreo andiany roa teo aloha mafisina ny rencontre B2B izay ifandraisany reo mpandraramivantana hoy ny mpikarakara isany mena sehatra ihany koa ny tanora amin'ny alalan'ireo tolotrasa sy fifanakalozana maro sy eo izay misokatra ho an'ny rehetra indrindra ny mpandrara hoy ny mpikarakara no ireo tombony maro mety ho azo mandritra ny 4 andro anatanterahana ny hetsika ndao arahana ny fanampanazavana isy ihany koa moa ny fiarah-miasa amin'ny Mayotte izay tonga manokana délégation maro izy ireo tonga eto anome hitady izay fiarah-miasa Madagasikara izay zany amin'ny resaka agriculture maro moa ny efa nolazainy teo dia fotoana zany io azahoany tsirairay tombontsoa be dia be zany tsy voatery ao anatin'ny sehatry ny asany ihany fa na asa koatrany zavatra ataony ary zany dia mety ho hitany ao daholo matoa moa zany mandray anjara ny ireo mpandray anjara rehetra dia miandrandra vokany moa zany mazava ho azy amin'ile fandraisany anjara arak'izay les points importants zay hoe mampiavaka an'le événement zay dia ngamba ny inoko fa eo amin'ny sehatry ny agribusiness sy ireo sehatry ny import export sy ny sehatry ny fampianarana izay no tena hoe anisan'ny goavana mety hoe azahoantsika vokatsoa direct zany mandritra n'le fotoana tontolon'ny fahasalamana vetivety tsy ampy ny fitaovana hifehezana ny fiparitahany VIH/SIDA eto amintsika amin'izao fotoana izao ka mampianaka ny tsimikaretina hoy ny tompony andraikitry ny tetikasa Sikavy ny fahazony Madagasikara ireo fitaovan'ireo izay mbola sarotra no isika amin'ny tavandra famatsim-bola avy any ivelany hatrany raha ny fanazavana Daniela Minoarso isan'ny olana goavana tsy ahafana mifehy fiparitahany tsimikaretina VIH/SIDA eto amintsika hatramin'izao ny tsy fahampiny fitaovana fiarovana toy ny préservatif na kapoty ny fitaovana fitsindromana ho an'ireo mpampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona ny tsy fahampiny fitaovana fanaovana fitiliana fa ihany koa ny tsy fahampiny fanafody ARV izay fanafody raisin'ireo vondron'olona mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA raha ny fanadiadiana natao teo anivy ny tetikasa Sikavy na ny système communautaire d'alerte sur le VIH seka tsy afaka misitraka préservatif avokoa ny telo fengo 7 isanjaton'ireo olona mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA eto amintsika noho ny falafosany ny fisiana préservatif amin'ireo centre de santé de base na CSB izay miamiena raha ny tatitra hatrany ny olana izay mipersista zany hatreto izay nanomboka tamin'ny andohan'ny tetikasa Sikavy ka hatramin'izao andro zao dia tena mbola tsy manana garantie mihitsy ny sika eto Madagasikara ka tena hoe ho disponible en permanence ireo intrants izay tena atao hoe lakile ny ady amin'ny VIH ireo
hatramin'izao. Tiana Mariana moa zany dia fond mondial irery ihany hatreto mbola atao hoe mpamatsy vola matanjaka ho an'ny Madagasikara amin'izay famatsiana ny fifidiananareo intrant reo dia hatreto zany rehefa tsy ohatsony ihany koa zany reo mpamatsy vola reo aiza ho aiza ny situation antsika eto Madagasikara. Fanairana moa zany ny ataon'ny tetikasa sikavia mba ahafahana hanampy an'ireo tompon'andraikitra sy mpanapa-kevitra. Olana eto amintsika tsy ampy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana ho fiarovana izay fiparitany tsimokaretina VIH/SIDA izay no isika mitavandra famatsim-bola trany hoy ny teo anivy ny réseau Madagascar Solidarité LGBT. Ny misy parti ny fanjakana satria ministère mihitsy zany tokony nametraka paikady indrindra projet de loi indrindra ny teti-bola mpanjakana hoe misy tokony amin'ny ady amin'ny VIH fa tsy anjan'ny famatsim-bola foana zany fa tokony mametraka zay paikady zay fanjakana hoe tia vola apetraka amin'ny ady amin'ny VIH. Namoaka tatitra mikasika ny fanadiadiana izay natao tamin'ireo vondron'olona mitondra ny tsimokaretina VIH/SIDA sy vondron'olona mora anderany teto Antananarivo nanomboka ny volana Oktobra 2024 hatramin'ny volana Martsa teo androany ny teo anivy ny tetikasa Sikavy na ny système communautaire d'alerte sur le VIH. Fanomanana ny fanadinam-panjakana amin'izao fotoana izao tokony akalesona tamin'ireo olana ny verimberina tao anatin'izay 5 taona faran'izay ireo tompon'andraikitra manomana sy mikarakara ireo fanadinam-panjakana hoy ny mpisihatra amin'ny fanabeazana fa tapahan-jiro fivoahan'ny laza adina mialohan'ny fotoana fanadinana verina isan'ny tranga efa nseho izay nanimba ny fifantohan'ireo mpiadina olona saina. Igadona afaka herinandro vitsy ny fanadinam-panjakana voalohany andro kilasy 5 ary anaraka izay ny BEPC sy ny BAC. Fanadinam-panjakana izay nisehoana olana hatrany saika isa-taona tato ato ka anairandreo mpampianatra mpanabe ny fanjakana ametraka ho zava-dehibe ny fanomanana rehetra. Satria dia tena somary nanakorontana ny sain'ny ankizy nanao ny fanadinana ny fisindreny hoe fuite de sujet ireny. Dia ho anay manokana zany mba mangataka hoe mba misy famatorana kely ao anatin'ilay izy mba tsy verimberina ilay olana satria roa taona na 3 taona angamizay misy foana izay zavatra izay ary mba vahaolana matotra ihany koa no raisina amin'ny zavatra ohatr'ireny mino fa ahafahan'ny tompon'andraikitra manatsoaka vahaolana matotra ny reny zavatra ireny fa ndrinay dia tena tsy hisy intsony izay zavatra izay. Fahatapahan-jiro ka nampiasana labozia fivoahana lazadana mialohan'ny fotoana fanadinana naverina isan'ny tranga efa niseho izany nanimba ny fifantohan'ireo mpiadina. Ao anatin'izay fanomanana ny fanadinam-panjakana izay na mafisina ireo examen blanc anomanana ireo mpanala fanadinana. Dia efa manamafoana na ny aty amin'ny tompon'andraikitra na ny mpampianatra amin'ny toromarika farapahany amenan'ny ankizy indrindra hoe miatrika ny fanadinan'andrana natao teo sao dia efa tena mitovy lenta amin'ny fanadinam-panjakana mihitsy dia iny zany no voalohany aloha hoe ohatra ireny ndraiky izy ny fanadinana fanjakana. Ao anatin'ny examen blanc zany nahitana hoe aika tsy ny zavatra natao mois de juin ihany no tafiditra fanadinana fa mety tafiditra daholo nanomboka hatrana volana septembre dia mira verina daholo ny zavatra rehetrarehetra nampianarin'ny mpampianatra rehetra zany dia hita eo koa ny lesoko amin'izay fotoana izay hoe inona mbola tsy ampy dia inona no angatana ny mpampianatra mafisina. Izay efa novolavolana tao anatin'ny 10 volana izay dia mitandrina tsara indrindrandrindra eo amin'ny fisian'ny mpikarakara ny faradoboka na ny hoe conseil faraparana ho an'ny fanadinana dia ho an'ny mpanabe eto anivon'ny sekoly aloha dia somary saro-piaro ary sarotony kely amin'ny fanatrehan'ny mpianatra azy ireny satria indraindray ny zavatra nikarakaraina ny zavatra nampitaina tao anatin'ny 10 volana dia voazongozona na voafafa na lasa tsy manana fatokisa-tena intsony ilay ankizy raha vao tafiditra ilay ao amin'ny faradoboka. Ny problème no isan'ny sarotra ny feh azy ho ireo kilasy 5 ary ny matematika ho an'ireo anala ny fanadinana BEPC. SVT le izy be lesona ianarana be. Ny anatra tsamboizay fa ny SVT malaza hoe sarotrarotra any amin'ny BEPC. Mathématique angambany dia physique. Géométrie. Ny mahasarotra an'ilay matematika amin'ilay ankizy zany surtout ny ankizy hitako hoe sahirana amin'ny abazina géométrie ny tena hitako hoe manana fahasahiranana zany hoe le astuce ny démonstration izy ako hoe sarotra be ny manakatra'ilay izy sarotra amin'ny ankizy
dia zay no tena mbola hoe mila tena sina point mafimafy ho an'reto zanaka reto zany. Ny 12 jona izao no anatanterahana ny fanadinana CEPE, ny ray hatramin'ny 4 ny volana Jolay ny BEPC ary ny 12 hatramin'ny 4 Jolay ny fanadinana baccalauréat. Lafomba vao hafa nyroso tamin'ny fanaovam-beloma amin'ny pastora Rivo Arson ny apiny tao amin'ny FJKM Tanambao Antsiranana omaly. Na izany aza tsikaritra teny amin'ireo piny ny alahelo tao anatin'izay. Io fanaovam-beloma io izay natrehany solitenany FJKM Foibe. Stanio Bezara Kolo Antsiranana. Andranomaso tanteraka no nanaovan'ireo pino FJKM Tanambao Antsiranana velomany pastora Rivo Arson ny alahady 2 Jona lasa teo. Kotra-dranomaso alahelo feno atezerana nandratra ny fo no hita taratra nandritra ny fitompivavana izay midika ny tsy fankatoavana ny fanapa-kevitry ny Foibe ny FJKM manoloana ny fanesorana any pastora Rivo Arson sy ny fanolorana pastora vaovao. Fampiravolana zay dia hoe tsy akasitrany fiangonana Tanambao Faralahandriamazoto ny fanalana eto amin'ny fiangonana ny mpitandrina Rivo Arson. Ary tsy mijanona amin'ny tsy fanekena fotsiny fa mbola mitohy ny tolona sy ny fangatana ny iverenany tamin'ireo solitena ny Foibe izay niatrika teo. Aleo tsy misy pastora mampivavaka toy izay isy pastora vaovao araka ny nambaran'ireo peno. Tsy avelana hina eto pastora Rivo, ary tsy misy pastora hafa afaka mihitsy eo. Ary raha misy pastora tirina rehefa Foibe dia mifokosa tsara izy. Na teo aza izany rehetra izany dia ampilaminana tanteraka no nanehoana ny tsy fankasitrana sy nanaovana ireo fitakiana izay maneho ny fahendrena izany. Na dia mafy aza mizavatra mandala tena misy saotra na fiangonana mahatonana ny karanio atsika vokatry ny asan'ny Rivo zany. Vokatry ny asan'ny pastora Rivo matetika afoka ny lamin'ny karanio na dia eo tebiteby ranomaso fahatezerana atsika mbola fozerana fahendrena zany tena misaotra atsika fiangonana. Ary veloma mandra-piona no namarana ny pastora Rivo Arson ny fitenenany. Voaraiky ny teny toerana eto Androany io firenena Androany raisiko any io teny arzaraiko aminao ihany koa. Ny tompo ny hitsanga leo alohanao ka hanao. Io zany miavana manam-poana Lafomba vao hafa miomana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny robotika izay atao any Athènes Grèce ny 9 hatramin'ny 7 septambra ho avy izao Madagasikara. Misy 5 ireo tanora voafantina andrafitra ny team Madagasikara na ny ekipam-pirenena malagasy ao anatin'izay. Izay no tsongaina manokana noho ny fananan'izy ireo talenta miavaka. Lohahevitra entina mandritra izay fifaninanan'izay amin'ity taona ity izay fantoka betsaka amin'ny famokarana sakafo maharitra. Mandiditra ny 50 ny tetikasa eo amin'ny sehatry ny robotika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tanora latsaky ny 15 taona no tena tohanan'izy ireo izay tena resy lahatra fa manana ny toerana ao anatin'io sehatra io ny firenena malagasy. Vona indray ny ekipa malagasy hiatrika ny fifaninanana First Global Challenge dia ny fahavalo amin'ny tontolon'ny robotika. Dimy mianadahy no isolitena ny Madagasikara amin'izany. Rajo Marson Tojo Emeric, terminal ao amin'ny Richel School of Madagascar Androibe.
andrianrary ny Sahaza terminal C ao amin'ny lycée Marie Manjaka Andohalo manadray be nafinaritra klasy 10 ao amin'ny Vision Valley School Talata Maty Raoul Somar Sougras taona fasivy ao amin'ny Condor C lycée Les Petits Lascar Sabotsinamena ary Ramamontso Alnour Maria première DGI ao amin'ny collège Masinamsely Amparbe voafantina molavola vaolana robotika vaovao izy ireo izay tsy vitany hoe mampitombo ny fahombiazana ny famokarana sakafo fa ihany koa miantoka ny fitizarana ara-draziny sy ara-ny tontolo iainana. Raha robotika amin'ny tontolon'ny fianarana satria izy io taranja scientifique. Tsika moa mbola tsy manao an'izany eny amin'ny lycée. Ny resaka codine zany programmation sy ny resaka robotika taranja efa ianaran'ny ankizy rehetra maneran-tany sy indrindra ny amin'ny firenena mandroso. Mety hoe sakana angamba dia ny fiparihan'ilay discipline manerana Madagasikara satria raha tena antsinay dia ny lycée rehetrarehetra izay lycéen rehetrarehetra zany mba mianatra an'izany robotika sy programmation zany. Amin'ny resaka fitaovana efa ampy satria efa nomboka tamin'ny 7 zay no nanao an'ilay compétition zany Madagasikara dia efa nisy fitaovana tonga foana. Eo akaikin'izay koa tsy mila miantoka fitaovana ny ekipantsika na ny afana mandrafitra an'ilay robot na ny fitaovana ananganana azy toy ny pince sy ny sisa reny fa alefan'ny zareo amin'ny firenena tsirairay izay mandray anjara zany le fitaovana ananganana an'ilay robot. Ny anton'izay dia mba hitovy ny chance ny ekipa rehetra maneran-tany satria fantatra fa tsika tsy afaka manana an'izany fitaovana afana manangana robot zany fa mety voasongony ekipa firenena hafa tsika amin'ny resaka teknôlôjia sy ihany zany dia mitovy ny chance zany fa ny mampisy fahasamihafana avy eo dia ny fahaizana ny atidoha sy ny kalitao an'ilay ekipa tsirairay. Vonina hiatrika ny fanamby amin'ny fifananana First Global Challenge 2024 ny team Madagasikara izay tohanana ny STEM for Good. Tsy fampiratiana ny fahaiza-manao ireo mpandray anjara ihany ity fifananana ity fa sehatra hanehoana ny fahavononany amin'ny ho avy maharitra. Manandaza kokoa noho ny hatramin'izay ny loha-hevitra amin'ity taona ity izay manentana ireo tanora manan-talenta handray anjara mavitrika amin'ny ho avy maharitra kokoa. Raha ny fijeriko anazy rehetra aloha dia ny ekipa iray manontolo dia ohatran'ny passionné an'ilay robotika ihany koa dia misy koa ny motivation sy ny motivation ato anatinay hoe tianay hoe fantatra zany hoe ny ankizy malagasy mba mahafantatra hoe ny robotika satria nakabetsahan'ny ankizy malagasy tsy mahafantatra an'izany sehatra ny robotika zany dia tianay appréciana ny ankizy malagasy dia tianay ampahafantarana koa hoe zany hoe zao tafiditra anatin'ny équipe nationale zany zao nofinofy dia tianay mba ampahafantarana ho an'ny ankizy koa hoe tsy sarotra maka ny nofinao raha vitanao io dia tianay appréciana zany ankizy malagasy hoe vitanao foana dia izay zavatra passionné anao dia ataovy dia fa mety mahatafitanao io. Za tia resaka momba ny agriculture dia ny thème amin'ity taona ity feeding the future dia ao anatin'izay resaka momba ny agriculture dia zany hoe ho ana manokana zany izay tia resaka momba ny entrepreneuriat sy ny agriculture dia manampy betsaka aminà ilay izy anatin'ny leadership sy ny fiarah-miasina amin'ny ekipa tsirairay avy dia moa efa passionné ny teknôlôjia raha teo. Ho tanterahina ny Athènes any Grèce ny 9 hatramin'ny 7 septambra 2024 avy izao ny First Global Challenge andiany fahavalo. Miditra antsehitra amin'ny fanavaozana ny sehitry ny famokarana sakafo maneran-tany Madagasikara amin'ny alalan'ny fanohanana ireo tanora manan-talenta mandray anjara amin'ny First Global Challenge. Fa misy efatra mianadahy ihany koa ireo atleta latsaky ny 12 taona nitondra vokatra tsara ho an'ny mahajanga nandritra ny lalao fananana iraisam-pirenena ny Aknoa na ny Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique izay natao tany Seychelles farany teo. Ireo solitena ny mahajanga sa Madagasikara izay notolorany vondrony logoparitry Boeny fanomezana tsirairay avy ho fampirisihana azy ireo ao anatin'izay Anja Robert Kolomajanga. Medaly maromaro toy ny volamena, volafotsy ary medaly limo no azon'izy efatra mianadahy ireto izay nisolitena ny faritra Boeny voafantina ho isan'ny ekipa pirenena teo amin'ny taranja lomano basket 3 contre 3
ary ny taranja beach volley ho an'ny tanora latsaky ny 20 taona nandritra ny lalao ny akinoa izay natao tany Seychelles ny 9 ka hatramin'ny 10 ny volana Mey teo. Manoloana izay dia nisy ny fandraisan'ny association des ligues sportives eto Mahajanga ho fankasitrahana sy ho fampirisina ireto tanora ireto. Misy vokatra tsara ny faritra Boeny dia ny fidiran'ireo ankizy nataontsika hoe mpilalao tao anatin'ny sélection nataontsika ekipa pirenena izay nakany ivelany tamin'ny Akinoa dia mitondra vokatra tsara izy ireo. Tsy avelantsika horaraka an-tany nefa izany fa noraisinay association des ligues miaraka amin'ny solotenan'ny ministera izy ireo androany nitolorana izay tratra ny tanana dia ny certificat raya dia nomena ny médaille ireo ary nomena valopy kely izay ataontsika avy amin'ny fony ligue izay concerné dia ny ligue ny natation, ny ligue ny basket ary ny ligue ny volley. Vao efa bolana monja izay no nivondrona ho iray toy izao ny ligue party ny fanatanjahantena eto Boeny. 4 volana lasa izay nijoroanay dia ny fampitoviana tantana ny ligue tsirairay avy isaky ny discipline atao amin'ny faritra Boeny. Tsy ho izy tsony izany ny ligue lasa lavitra loatra, ny ligue mbola mirefarefa fa ny antom-pisian'ny solidarité des ligues dia fampitoviana tantana ny ligue rehetrarehetra. Tsy mora ny fanomanana ny atrehana ny fifaninanana iraisam-pirenena fa mila finiavana fa azotoana izay anentanan'izy ireo tanora namany ilofo sy otia fanatanjahantena. Fanomanana aloha dia mafimafy ihany satria boka niala teto zany satria nisy ny sélection dia maro boka mifatra sy hoe boka tatana atao zany dia taona no sélection dia mafimafy ihany zany ny fanomanana satria hoe zava-dehibe natrehana tany hoe hiaro voninahitra ny Madagasikara et surtout hoe horeare amin'ny Majunga. Entana antsika tanora rehetrarehetra zany mba hanao fanatanjahantena satria mampivelatra be ilay izy. Tsy hoe mampatanjaka fotsiny fa amin'ny lafiny rehetrarehetra dia anaovana découverte be dia be koa. Medaly volamena miisa 20 no azon'ny Madagasikara nandritra ity lalao ny Akinoa izay natao tany Seychelles ity ary ny 7 tamin'ireo no azon'ny faritra Boeny. Maresaka iraisan'ny pirenena vetivety voalohany teo amin'ny tantarany Meksika no nisy vehivavy voafidy ho filohan'ny pireneny Claudia Sheinbaum izay lany tamin'ny Salanisa ambony alahady lasa teo. 70 ny vato no azony ty ben'ny tanàna teo aloha ity raha toka ny 20 ny vato azo amin'ny mpifanandrina aminy araka ny tatry ny voamera mpikirakira ny mpikarakara ny fividianana tany any toerany. Manana doktora amin'ny ingénierie énergétique ary ben'ny tanàna teo aloha tany Mexico i Claudia Sheinbaum filohampirenena vehivavy voalohany ao a Meksika mpanao politika hatrany amin'ny université ny tenany candidat izay natolotry ny filohampirenena any an-toerana ary efa niarandita amin'ny taona maro izao. Ny volana jona lasa teo no nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny filotsahakofidiana ny tenany nametra mpialaina ny 12 jona ary nilatsaka ho candidat filohampirenena. Mpikambana eo amin'ny fikambanana iraisam-pirenena mikasika ny climat ny tenany ary nandrato fianarana tao amin'ny université ny États-Unis tao Berkeley. Tebaka di mazava no ifitoran'ny politika ny filoham-pirenena vaovao ity, ny fandriampahalemana, ny fampianarana maimaim-pona, ny fampiroboroboana ny toe-karena, ny resaka rano ary ny angovo azo avaozina. Tsy ahivana 100 ny vato azo ny ty farany raha ka 20 ary 10 ny vato azo ny ireo mpifanindrana aminy. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
cristal penina tena azo antoka vous a présenté Ny vaovao. Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.